Afaka manomboka ianao tompoko. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faly miarabanareo indray izay mianadary havana androany sabata 17 ny volana aogositra 2024 dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana ny fanahy masina. Faly izay satria tafahoana aminao isaky ny sabata hariva amin'ny 7 alina aty Eropa dia isaorantsika ny tompo. Ny hira teo dia tena mazava mihitsy zany ny hira. Hitantsika fohifohy ilay hira fa mazava zany hira izay fa hain'ny be sy ny maro fa azoko verenana mihitsy ary zany vakina ny tononkira mba ho fantatsika hoe inona moa zany ny tenen'ny tononkira teo vakina aminaran'i Jesosy hoe Jesosy irery ihany filazantsara soa nentin'ireo mpanompo toriana aminao. Maizina avokoa izao rehetra izao nefa eny mazava naposaka aminao. Tena zany mihitsy zany ny ilay Jesosy izay moa zany no toriana eto. Mety ho gaga ianao na mety efa mahafantatra fa izao ianao vao miditra mivantana amin'izao fiarahavam-bavaka izao fa Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta zany no toriana. Dia izy no filazantsara soa zany izy zavatra tsara ilay Jesosy io ka raha maheno tsika zany hoe misy Jesosy hafahafa toetrany tsy misy zavatra ohatrany tsy tsara loatra dia tokony heritreritra fa tena hoe ao anatin'ny maizina dia miposaka ny mazava. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao hivavaka ao anao ny mpanompon'Andriamanitra avy eo aoriana ny teny fampaheresana fa tena hiposaka aminao ny fahazavan'ny tompo raha manolo tena ho an'ny tompo ianao zany. Ny 2 aminaran'i Jesosy hoe Jesosy irery ihany no hivavahana, ny anarany irery no fanavotana, ny olona rehetra no andohalika etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Mahagaga izany izy irery no hivavahana ary ny olona rehetra hozy izy hatretỳ an-tany ka hatrany an-danitra dia mandohalika. Ary izay ihany koa mbola tenenina foana zany fa izao fiarahavam-bavaka izao dia hitarika antsika hiditra ny lanitra. Etỳ an-tany tsika dia efa eo amin'ny Jesosy andohalika aminy fa ny tena hita, tena tanjona dia eo amin'ny tompontsika andohalika mandrakizay eo anatrehan'i Jesosy sy ilay Andriamanitra Ray fa zany no nahatongavany mba hitondra antsika. Ho avy izy, zany zany mahatonga an'izay mahatonga ny hoe ho avy Jesosy ho avy izy haka izay anazy ihany dia ilay anazy zany dia izay mafina sy marina ihany ka ho avy izy haka antsika mba eo aminy andohalika mandrakizay zany eo anatrehan'ny tompo any an-danitra. Dia ny fahatelo moa zany andininy fahatelo vakiko aminaran'i Jesosy ihany koa hoe Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay
fa tsy mba mamitaka. Mifono ho antsika eo ankavanana indray, Jesosy irery ihany no reny ho isaorana. Zay zany tsy miova io io ilay Jesosy nitorian'ny mpanompo araka an'ilay tenin'ny tononkira teo efa torian'ireo olona maro teo alohantsika ary indrindra toriana amin'izao fotoana izao ary ilay Jesosy zany zay iverina ho avy Jesosy zay nitoriana tsy ambara firy intsony io amin'izao fotoana izao satria maro ny fiaraha-mivavaka na ny fiangonana no mitorony hoe fitahiana fotsiny. Tsara ny mandray an'i Jesosy mahafantatra azy fa ny tena mankatoy ny didiny sy manaiky azy zay zany no ambara amintsika foana. Dia zany mihitsy ny antony alohan'ny andraisantsika hibebaka tsika avy eo ary indrindra moa zany handray ny tenin'Andriamanitra koa dia hivavaka aloha tsika alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra hibebahantsika zany dia hivavaka aloha tsika hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zay hivavahantsika hozy izy araka ny teny teo zany hivavaka tsika tompoko. Eny ray misaotra anao zay satria ianao tokoa no Andriamanitra nanome ny zanakao lahy tokana Jesosy Kristy. Ianao Jesosy Kristy no ivavahanay, ianao no antsoinay, ianao no isaoranay raha tanteraka sy tonga izao fotoana izao dia hainoa ianao irery ihany ary ianao no mikarakara anay isan'andro. Ianao no miaro anay amin'ny loza ny asan'ny Satana ary indrindra velonay izay ka afaka mankalaza manome voninahitra anao ary misaotra anao tompoko. Eny tompo, ianao ilay tsy miova tokoa omaly sy anio ary mandrakizay, ianao no antsoinay manatrehanay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fainao masina ary indrindra aoka tsy taka ny hanombohanay hidiranay amin'izao fiainana izao no hisarahanay eto fa tena handray anao zay Jesosy hahitan'ny fahazavanao ny tsirairay avy ka dia vangio tompo, vangio aoka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao, aoka tsisy hitanay afa-tsy ny voninahitray. Akofondranao soa zay ary indrindra mangataka ny famindram-ponao sady satria maky ny teny izay hibebahanay ao anatrehanao ka dia mitenena fa vonin-kentro ry tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleloia. Amen. Amen. Ny tenin'ny tompo zany dia ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo, Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Alohan'ny hamakitsika azy mety afaka mamaky baiboly koa ianao zany tsara ianao manana baiboly dia afaka mamaky miaraka aminay fa io teny io dia isaorana ny tompo fa teny efa nomeny zany amin'ny fotoana androany. Afaka mampatsiahy zany raha te hanaraka koa ianao satria nanomboka androany zany dia isaorana ny tompo fa tanteraka ny fotoana fiaraha-mivavaka eran-tany amin'ny WhatsApp indray zany fa tsy amin'ny YouTube mivantana amin'ny vidéo ka atao izy io isaky ny asabotsy atoandro zany isaky ny sabata atoandro ka raha te hary hivavaka koa ianao zany mivantana amin'ny vidéo dia afaka micontact amin'ny mail na YouTube zany amin'izao amin'ny alalan'ny YouTube zao koa. Fa isaorana ny tompo fa niteny tamin'ny atoandro zany ny tompo nibebahana dia ao anatin'ny fanahiko ao zany ny fanahy masina miteny hoe avy reno ho fantatry ny eran-tany ihany koa fa misy olona tokony hibebaka amin'izany alalan'izany teny izany ihany ka dia ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ahafantarantsika hoe inona moa zany no tokony hibebahantsika amin'izao hoe fanarahana ny tompo hitadiavantsika ny lanitra zao. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, Petera voalohany toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahavalo dia hajanona amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ato amin'ny baiboly koa ny lohateny hoe ny fitiavana kristianina. Amin'ny anaran'i Jesosy farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra-po, manetretena, aza mamaly ratsy ny ratsy na fitenenany ratsy ny fitenenany ratsy fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handovanareo fitahiana. Fa na iza maniry fiainana sy ahita andro soa
dia aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao ny soa. Aoka izy hitady fihavanana sy hikatsaka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny dia mihaino ny fitarainana. Fa ny fitavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Amen. Rehefa mamaky ny tenintsika dia efa mazava moa zany fa teny tena hoe tokony hibebahantsika. Raha ao anatin'le teny zany tsika dia tokony hibebaka ho vakiana fohy zany ny teny dia araky ny anambaran'ny fanahy masina nizavany azy dia izay no hibebahantsika tsirairay avy izay mikasika antsika zany. Ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga moa zany dia hazavaina amintsika foana fa ny tsirairay tsika ho antsika ny teny ka tokony ho raisintsika amin'ny ho antsika hibebahantsika. Rehefa tsapantsika tafahoana amin'ny tompontsika nahazo fahasoavana noho ny tenin'Andriamanitra, izay tsika vao mizara amin'ny hafa hoe ty teny ty dia nahazoako fahasoavana mihitsy ka sao dia mba ho mety aminao koa satria nanovahan'ny tompo afaka mijoro izay ilay fijona vavolombelona ka ampahery ny hafa koa zany fa tsika aloha no mandray ny teny voalohany. Ty zany dia i Petera no niteny izay mpanompo mpianatr' Jesosy niaraka taminy teo, nahita an'le Jesosy Kristy mihitsy zany, io le resahantsika teo hoe Jesosy irery ihany. Izy no ivavahana, nahita mihitsy Petera, izy ilay nividian'i Jesosy hoe aminao no ametrahana ny fiangonana hozy izy. Petera moa zany Kefasy koa izy zany amin'ny teny hebreo fa izay ilay tena vato mihitsy nanorenana ny fiangonana, izay no nahatonga an'i Jesosy hiteny an'izay. Ka izy tena nahita an'i Jesosy dia niteny mihitsy izy, nafantatra mihitsy hoe tena velona ilay Jesosy io fa izao no fanarahana azy. Tandremo fa ohatr'izao ny fanarahana azy fa raha tsy manaraka an'ilay tenin'Andriamanitra isika dia lasa reraka ihany zany na tsy mifanaraka amin'ny maha hoe anarana kristianina izay niantsoana antsika hoe mpianatr' Jesosy. Farany miraisa saina amin'ny anaran'i Jesosy, miraisa saina ianareo rehetra ka miarahaba ory. Izay zany hoe amin'izao tamin'izany efa raha tsika zany maheno an'ilay farany mety hoe miteny hafatsafatra faraparana nataon'ny Petera azafady, fa amin'izao zany raha oharina amin'ny teny ny fotoana izay iainantsika dia izao mihitsy no atao hoe andro farany ihany koa. Amin'izao faraparan'izao dia mila miray saina isika rehetra ary indrindra miaraka ory. Tenin'i Jesosy any amin'ny tamin'izy nitory teo amin'ny tendrombohitra dia izay ory am-panahy sambatra hozy izy saina. Raha misy tsy firaisan-tsaina, raha misy fisarahan-tsaina zany na amin'ny fiainantsika manokana eo an-tokantrano, amin'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny fiaraha-mivavaka dia fotoana hiverenana ny tompo dia hideba fa izany no manakana antsika tsy hiditsy ny lanitra. Be dia be ny fijona vavolombelona mitory mihitsy hoe ho avy Jesosy ka izay tsy manaraka ny sitrapony dia ho tavela. Tena misy maro mihitsy anie fijona vavolombelona araka ny tantarainy ao amin'ilay Matio 7:20 tahaka ny tselatra hozy ny fandalovany fa raha variana isika mavesatra amin'ny fahotana dia betsaka mihitsy ny tavela ety an-tany ety ary betsaka amin'ny fahoriana miandry. Fa aoka tsika ho ory am-panahy zany mba tsy ho tavela ety. Mifankatiava tahaka ny mpirahalahy hozy izy mpianadahy na mpirahavavy. Io zany ilay fifankatiavana io zava-dehibe io amin'ny fanarahana ny tompo. Any amin'ny Korintianina voalohany 4:17 dia manazava ny atao hoe fitiavana. Aoka ianao zany hamaky manokana an'izay koa hoe fifankatiavana hoe ahoana moa zany ny fampiharana atao hoe fitiavana. Mifamindra fo. Eto zany ny mifamindra fo zany dia olona roa farafahakeliny no tokony hifamindra fo. Hoe tena tokony raha olona tokony hifamindra fo zany raha raisina amin'ny arabaky teny mazava dia hoe ny foko sy ny fonao zany andao afindra. Olona tsy mitovy fo tsy hifamindra fo zany mihitsy fa mifanohitra ary. Dikan'izany tokony hitovy ny fo na ny fitepon'ny fo. Amin'izao fotoana izao ny amin'ny ara-tsiansa zany amin'ny fitsaboana dia misy ny atao hoe transplantation ny organe ireny zany dia tena hoe afindra mihitsy ny fon'ilay olona vao maty dia afindra amin'ilay olona velona satria marary ny fony.
Dikan'izany famindra fo zany raha tsy mifanaraka io raha tsy mifanaraka reo fo reo de maty any le olona hamindra anazy ary tsy misy zavatra milamina zany. Dikan'izay tokony mifanaraka zany ny dikany, mifandrindra ny fitempon'ny fon'le olona zany hoe zay le atao mbola ao anatin'izany koa ny atao hoe mpifankatia zany hoe mifamindra fo tsy tsisy elanelana, zany fiteny koa zany. Tokony tsisy elanelana intsony zany fa tena hoe tena miray fo rehefa hoe miaraka mitombo. Manetretena, io de tena zava-dehibe eo am'fanarahana an'i Jesosy mila manetritena mihitsy tsisy afaka mirehare tsika. Nisy tenin'ny Tompo tamin'ny herinandro zay mifampizaraina koa zany amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny hariva koa manko misy fotoam-pivavahana, fiaraham-mivavaka zany amin'ny WhatsApp, de niteny mihitsy ny Tompo hoe i Paoly ozy izy mpamboly no mamboly Paoly zany no miteny, i Apôlôsy nanondraka fa Andriamanitra no tena mampitombo. Ka zay zany mila maneritena mihitsy zany tsika fa ny asa zay ataontsika ohatra zany amin'ny fanetretena be dia be ny fanetretena atao fa na ny asa fanompoana ary dia tsisy afa-t'Andriamanitra no mampitombo mahatanteraka an'io zany fa tsika zao zany dia mamboly sy manondraka. Ka engany haneritena foana koa tsika zany na amin'ny fiainantsika rahateo eo an-tsehan'ny olona, amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa fiainana andavanandro aoka haneritena zany fa tsy reharena indrindra. Andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy, azo mamaly ratsy ny ratsy, eo janiko eo sady aloha zany mamaly ratsy ny ratsy, betsaka ny ratsy zay iainantsika. Dikan'izany tena hiaran'ny ratsy mihitsy tsika indraindray. Zay zany tsika le hoe mpivavaka na kristianina de mieritrerititsika hoe tena tsy zavatra hiseho mihitsy amin'ny fiainantsika, indrindra tsy ho tanterahan'ny olona zany fa ny olona ny devoly tsy kely lalina, le olona zany iasan'ny devoly dia manao ratsy anao. De ianao tady ho tratry ny fakam-panahy de hamaly ratsy koa. Mamaly ratsy zany hoe nen'i Jesosy ary hoe raha misy mametaka ny tarehanao havia de omeo koa ny takolaka ao ankavanana, fa tsika tena le hoe mamaly tonga de valiko satria ianao matanjaka, satria ianao mafimafy de mamaly an'le ratsy zany. Mila mitandrina zany tsika mba tsy hamaly ratsy ny ratsy. Tenin'ny Tompo eto zay tonga amintsika, raha ao anatin'izany tsika dia mifonahy amin'ny Tompo, mibebaka tsika avy eo de hifono amin'izany de eto koa tohizany sady hoe na fitenenan-dratsy, ny fitenenan-dratsy. Teo zany le fihetsika mihitsy no mampiseho, mamaly ratsy ny ratsy fa eto miteny le olona de valianao koa satria tsy mahazaka ianao dia zay no mila tandremantsika ny fiteny. Fa eto zany tohizany amin'ny anaran'i Jesosy fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no iantsoana anareo mba hadovahanareo fitahiana. Raha te hahazo ny fitahian'ny Tompo zay toriana matetika koa zany de inona ny atao? Misaotra foana, misaora amin'ny zavatra rehetra. Zany teny zany koa de efa teny apetraky ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'ny Tompo mihitsy ary de mila misaotra isika amin'Andriamanitra. Amin'izao zany amin'ny zavatra miseho misy, zavatra misy eran-tany ady, fahoriana, zavatra maro lozaloza dia misy manontany, betsaka amin'ny manontany. Zany moa zany de efa be dia be ny fanontaniana mipetraka ny olona hoe aiza le Andriamanitra ivavahanareo? Raha misy le Andriamanitra ivavahanareo maninona no misy amin'izao fotoana izao no zao ny zavatra miseho iainan'ny olona? Fa Andriamanitra eo mila misaotra anazy foana fa ny olona no mandaho anazy ny olona no mahatonga ny loza zay miseho amin'ny fiainan'ny olona tsy manaiky an'Andriamanitra fa aleon'ny olona manaiky ny Satana zany dia hany ka ny olona indray no manontany hoe aiza le Andriamanitra? Nefa raha manaiky an'ny Tompo ianao, raha androany ianao hanaiky an'i Jesosy de fantaro fa ho hitanao zany voninahitr'Andriamanitra zany de hisaotra ianao, hitanao fa misy teny, misy fomba ahafahanao misaotra an'Andriamanitra hoe hay tena tsara tokoa le Andriamanitra ivavahako ity ary manao ny tsara ny Andriamanitra nanome ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy ho famonjenantsika ho fanavotana. Andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza maniry fiainana sy ahita andro soa dia aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Hitantsika zany raha te hahazo ny fiainana, raha te hahazo fiainana zany aina zany mila miaina tsara ianao zany de ahita andro soa zany fiainana tsara, andro tsara amin'ny fiainanao zany dia aoka ohatsy izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy
ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Zay arak'ilay teny teo hoe aza tandremo ny vava, aza maika mihitsy zany amin'ny teny indrindra amin'ny teny ratsy sy hiteny fitaka fa zany tena hoe mitondra antsika amin'ny fahaverezana ka izany ao anatin'ny ibebahantsika hibebakantsika hifoana rehefa avy eo androany de eto amin'ny tompo mihitsy zany mahatonga an'izy hoe eto amin'ny Jesosy na ny lelanao na ny molotra fa raha miteny fitaka de angatao ny tompo, angatao ny ran'i Jesosy hanadio zany. 1:1 amina ran'i Jesosy ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hikatsaka azy. De zay zany mila miala amin'ny ratsy. Fanazavana zay nentina teo amin'ny fiaraha-mivavaka teo zany de hoe amin'ny fiteny malagasy de misy natao hoe mitodika ivoho aoka izy hiala amin'ny ratsy. Tena todianao tsy ho jerenao intsony zany fa nivohanao any ny ratsy fa mila mandroso na mandeha amin'ny lalana tsara indray zany manomboka izao. Ka aoka tsika hiala amin'ny ratsy ka hanao ny soa. Raha le zavatra voateny rehetra teo zany no teo amin'ny fiainanao teo aloha dia aoka handroso amin'ny fahatsarana zany. Zay le Jesosy hoe filazantsara soa, angatao Jesosy tokony filazantsara, zavatra tsara no hita zany eny amin'ny fiainantsika eny ka angatao izy fa hiseho ny voninahiny, aoka izy hitady fihavanana sy hikatsaka azy mba hilamina hisy ny fihavanana. Io le mila mifona foana zany eo anatrehan'ny olona. Zay matetika amin'ny maha-kristianina tsy mora ny fanetretena arak'le maneritry tena teo fa raha misy tsy midika zany hoe mety tsy mifamaly foana tsika na amin'ny fiarahamonina io, indrindra moa zany ny olona mivady na mpianaka misy ady na famaliana fa mila maneritry-tena dia na diso na marina indrindrandrindra tsika zany mieritreritra hoe marina dia iny zany tena zava-dehibe le manao hoe premier pas zany manaiky mifona. Eo tena matetika tena mafy mihitsy zany amin'ny olombelona hoe za tsy diso fa zany ndray ve nifona aminy. Ka zay io le atao hoe fanetretena ary zay natao hoe mitady fihavanana. Fa ny tompo no hamindra fo, izy mahita ny zavatra rehetra ka maneke mifona na de mieritreritra antsika hoe marina eo anatrehan'ny tompo zany mba hisian'ny fihavanana sady zany no hikatsahantsika azy. 1:12 amina ran'i Jesosy hoe fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny dia mihaino ny fitarainana. Zay tena mahita raha tena mandeha amin'ny fahamarinana antsika, zay le toriana foana fahamarinana, famasinana dia mahita kay ny mason'ny tompo. Naverina tamin'izay koa zany ao amin'ny Matthieu 4:9 ny hoe midira ao amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao zay mahita anao mangingina no hamaly anao. Mahita antsika ny tompo rehefa mitady azy tsika ary mitsinjo antsika amin'ny marina, zay le mifona mibebaka aminazy manokana ny tsirairay avy ary ny sofiny ozy izy mihaino ny fitarainana. Hihaino antsika ny tompo. Raha misy zavatra tsapanao hoe tsy mety afaka mihitsy hibebaka tsika rehefa avy eo dia angatao manokana ny tompo fa hihaino antsika na androany na amin'ny fotoana manaraka fa tadiavy izy fa hamaly antsika zany fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Eo zany de tena mampieritreritra mihitsy fa raha manao ratsy tsika, raha tsy mety mibebaka maheno an'le ten'Andriamanitra tsika fa miziriziry dia ho tavan'ny tompo. Hitan'ny tompo zany le izy mijery antsika zany ny tarehiny mahita antsika Jesosy dia ho tezitra amin'ny mpanao ratsy. Aoka anie mba tsy ho tezitra amintsika ny tompo fa hamindra fo. Eto moa zany io teny io dia ao amin'ny Salamo 4:30 ihany koa io fa tsy vakintsika manontolo zany ny amin'le 4:30 ny 1:12 ka hatramin'ny 5:12 fa ny 1:20 amin'ny Salamo 4:30 no vakintsika. Fa tsika alohan'ny hibebaka tena handoalika mihitsy zany handoalika tsika rehefa avy eo de hibebaka de rehefa tsapanao vao vela helika ianao mangataka ny ran'i Jesosy voadio dia hitsangana ihany koa tsika handroaka ihany koa ny asan'ny devoly alohan'ny tena hoe angatantsika ny fanahy masina ihany koa. 1:20 amina ran'i Jesosy, Salamo 4:30 amina ran'i Jesosy hoe akaiky an'izay manana fo mangorakoraka ny tompo ary mamonjy izay torotoro fanahy. Hitantsika fa tsy lavitra antsika zany ny tompo
rehefa mangorakoraka ny fontsika. Ny fo zany io tena mila entina eo amin'ny tompo mihitsy mba hanesitena ho feno fitiavana, hiala amin'ny zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary angataony rahan'i Jesosy hanadio ny fontsika zany ary indrindra ozy izy mamonjy ary mamonjy koa izay torotoro fanahy. Io le niresahantsika teo hoe sambatra zay ory am-panahy. Mila ory zany tsika amin'ny fanahintsika ny ory fa mitahana ataon'ny olona moa zany amin'ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny ory fa izy no hitan'Andriamanitra na izy no valian'Andriamanitra fa tsy le ory. Ny ory amin'ny fahoriana etỳ an-tany zany mety ao anatin'izany tsika dia mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fahoriantsika iainantsika fa rehefa tena ory am-panahy tsika, ny fanahintsika ory dia hiaino antsika ny tompo mamonjy ozy izy, mamonjy izay torotoro fanahy ary akaiky an'izay fo manana fo mangorakoraka ny tompo. Hitady an'ny tompo tsika andeha tsika handoalika hibebaka hifona amin'i Jesosy dia aoka atoky ianao fa ny tompo dia tsy miova, namindra fo betsaka ny tenin'Andriamanitra ny olona izay nihaona tamin'i Jesosy tamin'ny fahavelomany izay nihaona taminy namindra ny fo dia tena fahagagana, fanasitranana, fahasoavana ny azon'ilay olona ka raisy Jesosy androany mangataka hibebahana tanteraka fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Araka ny teny teo zany mbola hisy ny tenin'Andriamanitra izay zarain'ny mpanompony koa avy eo dia hisy fiantsoana raha androany ianao vao handray an'ny tompo tanteraka dia hisy vavaka amin'ny amin'izany sy hiverina amin'ny tompo. Ataontsika handoalika hivavaka tompoko. Hivavaka isika ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy tompo, saotranao izay ny amin'ny teninao. Saotra satria tonga aminay indray ny teninao mampianatra, mampafantatra anay ny sitraponao. Eny tompo, tianao izay ho tonga any amin'ny fanjakanao any an-danitra any ka izany no itenenanao mivantana indraindray mafy aminay, mahitsy aminay ny teninao nefa tianao izay tompo hiverina aminao ny amin'ny hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny fitenenan-dratsy, hiala amin'ny valifaty. Maika mihitsy izay manao valifaty ny amin'ny zavatra ataon'ny olona nefa tokony ho tsapanay Jesosy fa tsy miady amin'ny nofo aman-dratsy koa izay fa ny fanahy ratsy hozy ianao izay fanapahana eny amin'ny rivotra, eny amin'ny lanitra eny ny fanahy ratsy izay miasa amin'ny olona ka mitondra ady aminay Jesosy. Tianao izay hiavana amin'ny olona rehetra, hitian'ny olona rehetra ary indrindra mahay mangina amin'ny fiteninay, amin'ny lelanay. Izany no anetsenay teny anatrehanao tompo, fona aminao amin'ny tsy famendrena rehetra, fona aminao Jesosy eny entiko aminao sady ny masoko, ny masonay tsirairay avy satria ny masonay matetika dia feno fijery tsy araka ny sitraponao, mahita ny hafa, misy fialonana, misy fitsiritana, fona aminao izay satria izany no mitondra ny sainay ratsy. Mangataka ny ranao soa Jesosy hanadio ny masoko, hanadio ny masonay tsirairay avy mba ho adio ny masonay manomboka izao fijery vaovao Jesosy, mijery anao teo amin'ny hazo fijaliana na nitrotraka ny ranao soa manadio anay ka dia amboary ny fijerinay, amboary ny masonay manomboka izao sady sao amin'ny ranao soa ka dia diovy tompo. Mila anao izay Jesosy hanadio ny masonay, mila anao koa izay amin'ny sofinay, ny sofinay maheno zavatra eny na dia ao anatin'ny fanenjehana tsy ara-drariny, ny fanaratsiana na amin'ny fiainanay na amin'izao asa fanompoana izao ary betsaka ny fanaratsiana heno, betsaka ny fanenjehana. Aoka ianao hamindra fo aminay Jesosy amin'ny fiainanay tsy araka ny sitraponao fa ataovy mahay miaino tahaka anao izay Jesosy. Eny tompo miaino ny olona rehetra izay mitady anao fa aoka izay Jesosy hanetsi-tena tokoa araka ny teny nomenao teo mba hiaino tanteraka hitady anao irery ihany. Mangataka aminao sady sao amin'ny ranao soa ny sofinay tsirairay avy. Ny sofiko Jesosy mba tsy hiaino afa-tsy ny teninao irery ihany, mba tsy hanaraka afa-tsy ny sitraponao ka dia sady sao koa ny sofinay ho hafakely koa, ho hafam-pahotana.
entina aminao ny lelanay tokoa. Lelanay dia niteneninao teo, naverimberinao teo zany ny lelanay dia maika tokoa, hamaly ny ratsy, hiteny ratsy, eny miteny fitaka, manaratsy, miteniteny foana ka de mifono aminao. Diovy ny lelako, diovy ny lelanay tsirairay avy, diovy ny molotray Jesosy, ny molotro, mba tsy amin'izany no anakarana ny voninahitranao, tsy sehoany ny fahatsaranao Jesosy. Zay de ny rahanao hitory ny filazantsara, ny fahatsaranao ka mamindrafy mba tsy ny fiteny na ny lelanay no ahasakana ny voninahitrao. Etỳ an-tany hozy ianao tahaka ny any an-danitra, ka de diovy am'ranao soa ny lelan'ny tsirairay avy. Mitondra ny lelanay, mitondra ny molotra, mitondra ny vavanay ao anatrehanao mba hovay Tompo ny fiteninay, hovay ny molotray, ny sasao am'ranao soa indrindrindrindra mba ho teny tsara, teny mendrika no teninay sy ny ambaranay manomboka izao. Eny Tompo entina aminao koa ny tananay koa. Tananay matetika dia maika koa Jesosy, maika mamaly, aza mamaly ratsy ny ratsy hozy ianao nefa izay de maika mamaly, amikapoka am'valifaty, ka de mifono aminao raha nisy zavatra nataon'ny tananay koa na niraisinay Jesosy, na fananiana indrindra ny tsy fananianay, aoka ianao hamindra fo ny tananay fa tsy tananay tsirairay avy, tsy ny tanako no hanakana, tsy hidirako ny fanjakanao Jesosy, te hiaona aminao any an-danitra, ka dia diovy ny tananay Jesosy, sasao am'ranao soa. Ny tongotray maika Jesosy, maika koa amin'ny valifaty, maika mandroso amin'ny lalana ratsy, nefa androany de tianao zay hiala amin'ny lalana tsy araka ny sitraponao ka hitodi-doha, anao todika ivoho Jesosy, hiverina amin'ny soa, manao ny tsara rery ihany. Zany no tianao ataonay ka dia mamindrafo ny amin'ny famindranay, ny amin'ny fandehanay tsirairay Jesosy, ny tongotray diovy mba ho adio, sasao am'ranao soa ny tongotray tsirairay avy ary indrindra ampio zay Jesosy mba handeha amin'ny lalana hety, amin'ny lalana tery satria zany ny lalana makany aminao fa malalaka hozy ianao ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka de ampio zay Jesosy handroso, hanara-dianao rery ihany ny dianao no arahanay manomboka izao. Misaotra indrindra Tompo ny amin'ny famindraponao ny am'ranao soa, angatahanay koa ny rahanao Jesosy, hanadio ny fonay mba hanala ny fisainana ratsy, ny eritreritra maloto ary indrindra mangataka ny ranao soa tokoa le rahanao tena ampy. Ianao tokoa nanolotra ny rahanao teo amin'ny hazofijaliana ho fanadiovana ka de diovy ny rahanao, diovy am'ranao Jesosy ny foko, ny fonay. Misotro ny ranao koa, ny ranao no tena fisotro, de misotro ny ranao zay Jesosy, misotro ny ranao Jesosy hanadio tanteraka ny ao am-foko, mba ny ranao Jesosy no hikoriana ka dia ahay hamindra fo. Zany teninao androany mba hamindra fo, mba rà madio, rà vaovao ny hikoriana ao anatin'ny foko, fo nofo hiala ny fo vato, ka dia misaotra indrindra am'ranao soa manadio ny fo, manadio ny taovako, ny ranao tokoa dia mandoro ny zay tsy anao rehetra ao anatiko, ao anatinay, ny aretina, ny valanaretina, ny endrika aretina rehetra, n'inona tsimboka aretina koa de dorana am'ranao Jesosy, aoka tsy hanjaka ao anatin'ny tenako, ao anatin'ny taovako, ao anatin'ny fiainanay tsirairay avy, fa dorana am'ranao ary sasao am'ranao soa ka ny ranao no hikoriana manomboka izao ka hanome hery, hanome tanjaka araky ny teninao teo fa hitondra fiainana, hitondra aina vaovao Jesosy ho an'ny tenanay, ho an'ny vatanay ary indrindra ho an'ny fo sy ny fanahinay ihany koa. De misaotra indrindra fa mamindra fo foana ianao, mamela heloka, tsy mijery anay araky ny fahotanay fa mamindra fo ka raha tena mibebaka tokoa zay Jesosy de mahatsiaro sady ankehitriny fa voavela heloka de faly zay Jesosy ary hisà zay Jesosy hijoro, hitsangana ny tsirairay avy Jesosy, hitsangana koa ho sazay, hijoro handray ny fahefana, handray ny hery, handroaka ny asan'ny maisina, handroaka ny asan'ny Satana satria Satana tokoa de tsy kely lalana, mamperikerika, mitondra alahelo, mitondra fahatezerana, mitondra tsy finoana ka dia amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mandroahana ny devoly Satana, devoly ny Losifera,
Devolon'ny Beelzebova, devolon'ny menarana ela ny menarana tanainy, tapatapahana ny lohan'ny dragona amin'ny anaran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka nareo Satana any amin'ny farimbon-trafo, any amin'ny farimbon-trafo ny asan'ny devolo Satana rehetra, any amin'ny davaky ny elo, any amin'ny elo ny asan'ny Satana sy ny devolon'ny sain-datsy, devolon'ny eritreritra maloto rehetra, devolon'ny fakamoana, devolon'ny fahalaina, devolon'ny fitenenan-dratsy, devoly famperikerehana, devoly mpanakorotana mitondra fampisarahana, devolon'ny fampirehariana tsy aizana manety tena, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka ao anatin'ny foko, mivoaka ao anatin'ny saina tsirairay avy, mivoaka amin'ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny devoly Satana, devolon'ny fanenjehana, devolon'ny fampisarahana, mitondra aty, mitondra fanakorotanana rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka nareo Satana any amin'ny farimbon-trafo ny devoly Satana, tsy anakely, tsy anahafahefana amin'ny tenanay, amin'ny tenako, aminay tsirairay avy, amin'ny mpanompony, amin'ny vady aman-janaka, amin'ny fianakaviana, efa resy ny Satana any amin'ny farimbon-trafo nareo Satana, devolon'ny Jezebela rehetra, devolon'ny fijejojoana, devolon'ny mpamosavy, devoly mpamitaka, ny zazavavin-drano, ny kalan'ora, mpangalatra sy mpandainga, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimbon-trafo. Ny loza rehetra kasain'ny Satana, devolon'ny mitondra loza, devolon'ny fanenjehana, devolon'ny fanaratsiana amin'ny fiainanay, devoly fanakorotana, roako amin'ny anaran'i Jesosy, devoly mitondra fahakiviana, devoly mitondra alahelo amin'ny fo sy ny saina, roako amin'ny anaran'i Jesosy ny Satana sy ny devoly. Efa resonareo Satana, didina amin'ny anaran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny davaky ny elo, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, may amin'ny afon'i Jesosy Kristy, Satana sy ny devoly, roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka any amin'ny farimbon-trafo nareo Satana, inona fikasan'ny Satana, mitondra fanakiviana, mitondra fanakanana, inona endrika fanakanana, tsy sehoany voninahit'Andriamanitra, tsy sehoany fampandrosoana ny asan'Andriamanitra rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana. Mialina ireo Satana, mivoaka any amin'ny farimbon-trafo ny devoly Satana, tsy anakely, tsy anapahefana amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny ataonay, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fiainany tsirairay avy, ny aretina, inona endrika aretina, ny endrika aretina, dorana amin'ny ran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimbon-trafo ny aretina rehetra, ny loza, ny accident, ny fahafatesana, devolon'ny fahafatesana ihany koa, didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimbon-trafo ny sazan'ny Satana sy ny devoly, tsy anakely, tsy anapahefana amin'ny fiainanay, tsy anjaka, tsy anakely amin'ny ataonay tsirairay avy, amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa fitadiavana, amin'ny fiainanay, amin'ny asa fitoriana rehetra, dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farimbon-trafo nareo Satana, didina, tapatapahana ny dragona, ny lohan'ny dragona, dorana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka any amin'ny farimbon-trafo, efa resinareo, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, fa ny rahan'i Jesosy no mandrakotra, rahan'i Jesosy mandrakotra ny tokantrano, mandrakotra ny fonay, ny rahan'i Jesosy mitoriana amin'ny fonay, ny rahan'i Jesosy mandrakotra ny asany rehetra amin'ny asa fanompoana, na amin'izao asa izao, ny amin'ny réseau, ny amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana fanompoana, dia ianao Jesosy miasa, ny rahan'i Jesosy handrakotry, ny rahan'i Jesosy mitahiry, rahan'i Jesosy ny omba, ianao no momba anay Jesosy, dia misaotra satria miasa ianao, tsisy mahasakana, tsisy mahasakana rehefa miasa ianao, ka dia misaotra ny amin'ny valim-bavaka, misaotra, misaotra manadio, misaotra manavao, ka dia misaotra Tompo satria afaka tokoa izay, afaka izay noho ny anaranao, noho ny ranao Jesosy. Dia heverina isika andohalika isika angatao ny fanamasina, hangataka fanamasina ny devoly Satana, dia efa resy, efa lasa any amin'ny farimbon-trafo, ka angatao ny fanamasina, hameno ny fanahintsika, hameno ny fontsika, fa raha tsy izany dia ny devoly mitady hevitra eo am-baravaran'ny fontsika, hiverina ho izy raha anankiray ny lasa hozy izy, ka tsy mangataka ny fanamasina, raha tsy ny fanamasina ny eo amintsika dia anankifito izy miverina avy any, ka dia angatao ny fanamasina, hameno fo amam-panahy antsika ny tenantsika manontolo. Fanamasina fenoy anao izay, midina fanamasina, tendreo tokoa ny vavanay, tendreo ny lelanay, tendreo ny masonay, ny sofinay.
tenanay manontolo mba hoe ianao Jesosy no hitarika fanahy masina, le fanahy mpananatra, le fanahy mpanazava. Aoka ianao ameno fo amam-pananay, ameno sainay manomboka izao. Ianao le fanahy manolo-tsaina, manome fahendrena. Fanahy masina tongava ianao, milanao foana izay, milanao foana izay. Ianao ilay mitaro-dalana, ianao ilay manolo-tsaina, ianao mameno anay fenoa izay fanahy masina mila anao izay. Hiteny ianao, mampahafantatra anay ny sitraponao, mamangy anay ianao, miaro anay. Ianao ilay fanahy mpisolo vava, ianao ilay mpisolo vava miady. Izay angina hozy ianao fa ianao no miady ka dia fenoy anao izay fanahy masina, fenoy anao izay. Ilay fanahy manome anay fanetretena, manome anay finoana, manome anay fanantenana. Fenoy anay izay fanahy masina araka ny teninao fa eo aminareo mandrakariva ary ao anatinareo. Dia misaotra fanahy masina, mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny miafina ihany koa ianao. Ka dia misaotra fanahy masina, mitenena foana koa araka ny fombanao fa vonin-kena izay ny amin'ny sitraponao rehetra. Misaotra fanahy masina satria ianao dia eo aminay mandrakariva ary ianao tokoa ilay azo antsoina, ianao ilay mamaly, ianao ilay miaino. Dia misaotra fanahy masina mameno anay, misaotra fanahy masina eo aminay mandrakariva. Fanahy masina fenoy foana izay, mila anao foana izay. Voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra Tompo, misaotra satria ianao tia, efa tia dia tia hatramin'ny farany. Ka dia misaotra indrindra, misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Voninahitra dia ho anao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aleloia. Amen. 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 Efa mitombotsika ny amin'ny fotoana lazaintsika moa izany hoe tapany voalohany fa ao anatin'ny fotoana manontolo izany ka alohan'ny andraisan'ny mama Felicia izany ny tenin'Andriamanitra sy ny fampibebahana, fanoloran-tena koa avy eo vavaka dia efa manao velomanao sady izany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny izany isaky ny asabotsy ohatr'izao moa izany dia miaina ty antsika. Veloma Tompoko. Aleloia. Amen. Amen. Aleloia, aleloia. Saotra ny sokerika. Dia faly miarabanareo rehetra anaran'i Jesosy Tompo ao. Isaorana ny tompony amin'ny araka teny teo tapany voalohany. Izay tokoa satria ohatran'ny hoe misy fizarana ilay izy satria eo ilay hira fiderana entsika dia fibebahana dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitsika izao ka saorantsika ny Tompo izany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Saotra ny Tompontsika. Dia handray ten'Andriamanitra isika fa aloha izay tsika dia hivavaka tsika. Hanomezan'ny Tompo herentsika tsirairay avy handray tsara ny teny. Efa vavaka zokerika teo fa mbola hivavaka isika. Afaka vavaka foana izany tsika, saorantsika ny Tompo izany. Tena afaka mitsika liba mivavaka miresaka amin'ny Tompo satria zava-dehibe izany. Dia hivavaka isika, mbola isaorantsika ny Tompo ihany ary koa handraisantsika ny tenin'ny fanahy masina izany izay nomeny antsika an'io. Vavaka antsika Tompo. Jesosy Tompo mankasitraka feno Jesosy ny amin'izay efa vita teo Jesosy ny amin'ny fibebahana. Misaotra Tompo satria ianao mpamela heloka. Ianao koa Tompo no mandrava sy nandoro ny fahavalo rehetra. Ankehitriny Tompo dia handray ny teninao izahay. Ka mangataka anao fanahy masina, oka ianao no hampiteny ahy, oka koa ianao no hampisokatra ny masom-panahiny tsirairay avy, mba tena handray avy aminao. Avozy izahay, amboary izahay, ka izay teny rehetra tonga eto dia ho anay tsirairay avy izany. Ka oka ianao hiditra an-tsehatra mihitsy amin'ny fanahinay. Oka ianao tena mpianatra anay mihitsy fanahy masina fa izay dia tsy mahay ninina izahay, tsy mahay ninina izahay. Fa ianao no afaka mampianatra anay. Ka sokafo ny masom-panahiny fanahy masina ao. Oka ianao indray ny kontrola ny vavako, ny momba manontolo, hiteny amin'ny alalanao. Ka mitenena fanahy masina ao, ity ao manetry tena ambany dia ambany fanahy masina ao, ka ambarao izay tianao ambara ho anay. Ho ahy aloha dia ho an'olona rehetra koa izay miaino. Ka mankasitraka feno midera mankalazanao Jesosy malala ao. Aleloia. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Aleloia. Ny ten'Andriamanitra izay ho raisintsika anio dia mahagaga satria teo izany raha handray ten'Andriamanitra dia nanokatra dia momba ny amin'ny fitiavana.
momba ny amin'ny fitiavana io koa nefany i Zokerika teo ny amin'ny tenety fabebahana dia momba ny amin'ny koa zany hoe fitiavana kristianina. Izay le izy zany hoe tena hoe tia ny tompontsika zany anio lalao hoe ina marina tena fitiavana zany. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Izy dia fitiavana. Raha nangataka tamin'ny fanahy masina vao nanokatra baiboly ako dia tonga dia tao amin'ny Korintianina 1:17. Fatatsika io raha ohatra ka efa zatra mamaky baiboly ianao io momba ny amin'ny fitiavana zany. Korintianina 1:17. Io fitiavana io dia fitiavan'Andriamanitra io ho tsapantsika tsara. Hafa zany hoe fitiavana olona anankiroa na ohatr'izany fa tena hoe fitiavan'Andriamanitra mihitsy zany satria izy ilay fitiavana. Andriamanitra ilay fitiavana. Dia raisitsika zany tena Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 1:17. Vakiantsika ny 17 manontolo. Dia mbola verset hafa tsika rehefa avy eo tonga dia afaka homaninao ao amin'ny Jaona 1:4. Tonga dia afaka homaninao io verset anankiray io. Dia vakiantsika zany Korintianina 1:17 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Zay le atao amin'ny Korintianina io. I Paoly apôstôly zany no nanoratra an'io dia ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboly dia hoe ny fitiavana. Okanao anaraka tsara mihitsy, hiainy tsara mihitsy satria izay zany tena hoe tonga dia fantatrao zany zavatra tiany fanahy masina ambara amin'izay. Ndao ara tompoko. Vakiantsika anaran'i Jesosy Tompo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana dia varahina maneno sy kipatsona mikaratsana ihany aho. Na dia manana ny fanahin'ny faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona aho. Na dia omeko ho any mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ay akory izany. Ny fitiavana dia maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, raha ny fahalalana dia ho foana, fa sombitsombony ny fahalalantsika ary sombitsombony ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Fa ankehitriny isika dia mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita tsara fa manjavozavo, fa rahatr'izay dia ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombitsombony ihany no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ay. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Amen. Tsara be ilay tenin'Andriamanitra. Tsara be ilay tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka ny tsara ianao dia misy hitovizany amin'ilay teny niraisi Zokerika teo ilay izy. Ao amin'ny Petera voalohany izy teo 2:7-12. Misy ifandraisany be ilay izy fa nantompo zany. Tena hoe ny tompo zany rehefa ohatra ka manome teny dia tsy ampoizitsika satria zao ny antony tamin'izay vavaka teo zany araka efa nambaran'i Zokerika teo dia le verset nomeny zany tsy nanam-potoana nandraisana le
ten'Andriamanitra satria am'le teo amin'ny fitombavaka teo zany niaraka teo reny de izy namerina teo io dia gaga satria ilay ten'Andriamanitra nomeny anio de mitovy koa amin'ny ito le teny hoe amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ito zany fitiavan'Andriamanitra ito zany misy ifandraisana be ary tena hoe sorako ny tompo satria tena hoe niverina le izy tena hoe nahazo faharoa zany nahazo faharoa bebe kokoa tena saorana ny tompo zany tena saorana ny tompo ny amo zany tsy niverina an'io ny amin'le ten'Andriamanitra an'io zany satria nasain'ny tompo ao nanao témoignage zany tao anatin'ny groupe fiarahavavaka teo zany ny amin'ny ilay nataon'ny tompo tamiko izy ilay tonga nanao opération alleloia zay no netiko tao anatin'ny fitombavaka tamin'ny WhatsApp tsara Jesosy tsara ny tompo de nisy verset hafa zany ndraisiko zany fa vitsivitsy ihany fa eto zany ho antsika eran-tany de momba ny amin'ny fitiavana tiany tompontsika zany tena hoe ho toa azy satria Andriamanitra dia fitiavana zay le izy Andriamanitra dia fitiavana androa jerentsika hoe Andriamanitra fitiavana ao amin'izy moa misy izay de fantatsika hoe tokony ho modely zany ny Andriamanitra antsika ao amin'ny jauna voalohany araka teneniko teo toko faefatra jauna voalohany dia aneriana be ariana be amin'ny baiboly any akaikaiky ny petera voalohany fa hafa zany le jauna anankiray aty amin'ny izy efatra amin'ny rahalahy le Matthieu, Marc, Luc, John fa ariariana zany ny misy any jauna voalohany faneriandrina akaiky ny Joda alohan'ny apokalypsy mihitsy any ho any zany jauna voalohany jauna voalohany toko faefatra tsy ho vakiko manontolo io jauna voalohany toko faefatra io fa andray verset vitsivitsy fotsiny fa tena mangataka aminao rehefa malalaka ianao de vakio satria raha ohatra vakiantsika daholo le izy tsara be le ten'Andriamanitra ary tena hoe mamy mihitsy mamaky azy fa tsara ianao zany tena hoe rehefa milamina tsara ianao any misy anao de vakio miadana de mandray sanoty de fanamasina mpianatra anao fa ndraisitsika zany amin'ny jauna voalohany vitsivitsy zany no vakiantsika jauna voalohany toko faefatra tonga de raisitsika ny andininy fahafito ny andininy fahafito de zao vaky teny anarantsosy tompo hoe ny titre dia hoe Andriamanitra dia fitiavana hitanareo zany de io teny to vakiko amin'ny anarany ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra hitanareo zany hatreo aloha eto zany de manambara sahady fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana raha tsy tia zany isika dia miditsika mieritreritra fa tsisy an'Andriamanitra zay ao raha vao misy zany ny fankahalana na ny hoe fihebebona na ny tsy fahaizana manetry tena araka le teniny eto zokerika teo ry zavatra maro etsika teo reny dia efa tsy ao zay ny tompo mazava be le teny tsy ao zay ny tompo raha vao ohatra tsika ka manao otro-po raha ohatra tsika ka tsy mahay mamela heloka raha ohatra tsika ka tsy mahay manetry tena raha ohatra tsika ka tsy ny hafa de efa tsy toetran'Andriamanitra zay eto ten'Andriamanitra de manambara hoe fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana jauna zany no miteny eto fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana izy zany ilay fitiavana de andiny fahavalo hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana hitanareo zany amen izay tsy tia zany dia tsy mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana eo ambanimbany eo de manambara izy ny amin'ny nanomezany an'i Jesosy rahalahy tokana aoka ianao mamaky anazy miadana io no nampisehon'Andriamanitra ny fitiavany amintsika de nanolorany an'i Jesosy fitiavana anie zany nalorany an'i Jesosy ho avitra noho ny fahotantsika izy no omboina no fahotantsika isika zay ray aman-dreny mahatsapa ny amin'ny fitiavan-janaka raha ohatra moa ka hoe atolotra ny zanaka antsika atao sorona ho an'ny rehetrarehetra atao fanatitra ho azo tontolo izao de ahoana ny tretrantsika eto Andriamanitra nefa no ny amin'ny fitiavany antsika zany antsika dia nanaiky izy
anome an Jesosy izany. Ry havana tsara be ny izany. Ary tena hoe tokony ho tsapantsika zany fahalehibiaza ary fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Fahalehibiazany nanomezany an Jesosy ho antsika. Tokony tsy ho reraka mihitsy isika mitady ny tompo, manompo ny tompo, mankatoa an'Andriamanitra. Tsy tena fitiavana lehibe no nomeny antsika. Dia ny zanalay tokana izany, zanalay tokana. Andiny faharoa ambin'ny folo tonga dia entsika zao tonga dia midineny tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Amen. Hitanareo izany. Jesosy ny efa hitan'ireo mpianatry ny tompo. Izy no efa hitan'izy ireo teo aloha zany. Ary koa izay omeny tompo famezam-pahasoavana mahita azy anatin'ny nofona fahitana. Fa isika amin'izao vaninandro izao tsy nahita ny tompo hoe iny izy ilay olombelona mandehandeha. Tsy nahita isika. Andriamanitra dia mitovy endrika amin'ny Jesosy satria izy ihany no Andriamanitra. Dia eto zany tena Andriamanitra manambara hoe tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Amen. Hitanareo izany. Raha mifankatia isika izany dia mitoetra ato amintsika hoe tena Andriamanitra zany. Mitoetra ato amintsika Andriamanitra. Ry havana zava-dehibe izany. Ary toy izany koa tena Andriamanitra hoe ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Amen. Io teny io dia misy ifandraisany amin'ny teny izay nomeny tompo izay noentiko tamin'ny fiarahavavaka teo tanatin'ny groupe zany. Ao amin'ilay teny ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:10 le hoe Jesosy indray ao amintsika izy. Rehefa manaraka didiny isika. Izay izy omeko anareo hoe verset izay tsy mahafantatra an'ilay teny oka ho raisinao Jaona 4:10. Andiny faha 1:20 dia andiny koa faha 3:20. Vakiko ny teny amin'ny Jesosy tompo. Jaona 4:10 andiny faha 1:20 dia ny andiny koa faha 3:20. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no ho tiany iraiko ary izao ho tia azy ka hiseho aminy. Amen. Natreo aloha. Hitanareo? Eto zany dia hoe ny tompo zany hiseho amin'izay mankatoa azy izay manana ny didiny. Zay faray izay zany hoe mahita ny tompo zany tsika. Dia eo amin'ny andiny faha 20 dia namaly azy Jesosy. Eto zany hoe Jodasy ilay tsisy Iskarota zany no nametraka fanontaniana zany teto. Afaka vakianao io manompo andiny faha 12 ka hatramin'ny farany amin'izay azo tsara ny teny. Andiny faha 13 dia namaly azy i Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary akao aminy izahay ka anorina fonenana ao aminy. Amen. Hitanareo izany. Satra fanamasina isika. Fanampatsivony io izany miteny eto. Hitanareo izany. Izany hoe io zany le hoe makao amintsika zany Jesosy sy ny ray monina ao amintsika mitovy amin'ilay teny Jaona ato. Jaona voalohany ato amin'ny toko faha-efatra dia eo amin'ny andiny faha 2:20 hoe tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Amen. Zay le izy. Andriamanitra izy no mitoetra ao anatintsika raha mifankatia isika. Ry havana, mila isika mitandrina mafy satria Andriamanitra dia fitiavana. Raha tsy tia isika dia Andriamanitra tsy mitoetra anatintsika. Mazava be ny tena Andriamanitra. Dia hoy ihany toyany amin'io andiny faha raisitsika andiny faha 13 amin'ny Jaona io ihany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanainy. Amen. Zay le izy. Io ilay fanahy masina, io ilay Andriamanitra, io ilay Jesosy. Tonga namagy ny fanahy masina tamin'izay nivavaka teo. Faly ny tompo, tena faly ny tompo.
tonga ny fanahy masina ny teny zay le fanahy ny iray tena nafaly any tompo mihitsy ny fivoriana zay nataona ihany io sorany lehibe Jesosy afaka ianao ny contacter amin'ny WhatsApp na email dia afaka ampidiriko anaty groupe te hiarivavaka aminay ianao. Andriamanitra tsy manavakavaka, Jesosy tsy manavakavaka na iza ianao fa miantso anao ny tompo raha vonona ianao hiarivavaka aminay. Ao amin'ny description no misy ny numéro téléphone. Mbola ezahako ihany ataoko amin'ny défilé ambanina vidéo ndray andro satria mbola tsy vitako izay zavatra izay. Satria mila antaniko zanako lahy le izy nefa izy mbola serana be amin'ny asa sy amandraikitra sy amanandraikitra. Ka ezahako atao mihitsy izay petrako amin'ny tompo. Dia eto zany dia manambara hoe ary izy atao amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanainy zay le izy. Le fanain'Andriamanitra io le ao amintsika. Eo amintsika mandrakizay ao amin'ny jauna 14 ihany koa io manambara an'izany eo amin'ny 9:10. Andaovaka itsika kely ihany io jauna 7:10 fa 10:10 ka hatramin'ny 9:10. Andaovaka itsika ihany io. Hoy ny teny topakiko amin'ny anarany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Fizako kely ihany satria misy fantatrareo izy ilay mpananatra. Dia ny fanainy fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Zay le izy. Le fanainy iray io fanainy fahamarinana noho ny avy amin'ny fitiavana zany io. Ny avy amin'ny fitiavana. Raha tia n'Andriamanitra isika mazava be tena 9:10 raha tia ahy ianareo. Satria izy no nitia antsika voalohany. Tsy na nitia isika fa izy no nitia antsika voalohany. Dia raha tia ny iray zany isika tia ny tompontsika satria tompontsika no miteny eto Jesosy no miteny eto dia izy zany angataka amin'ny iray. Jesosy zany angataka amin'ny iray. Dia ny iray zany hanome antsika mpananatra dia ny fanahy masina izany. Mba eo amintsika mandrakizay ry havana. Tsara be le izany tena hoe hitoeran'ny fanahy masina zany tsy haiko na tsapanao hoe. Tena fiadanam-po izany. Miainy ny fanahy masina miteny, mananatra, mampitandrina ny karakaranao. Zay ny ataon'ny fanahy masina. Za mahatsapa an'izany isan'alina. Hatraminy nanekeko nanarahako an'i Jesosy. Tena hoe fahasambarana. Miaino azy, indraindray mibedy izy mananatra. Amin'ny teny tonga dia mafy be, tonga dia fantatra hoe izao no nataoko. Izao tsy nety, ampahafantarina ianao. Enao izy miteny hoe mila ianao maka repos kely. Mila ianao anaty fahanginana. Ohatr'izay fa atao fanahy masina indraindray. Aza asiana mozika, asiana ninina fa mipetraha fotsiny dia mihaino fotsiny. Mihaino fotsiny kalma. Ianao izy miteny mitandremo, aza miteny loatra, akombony amin'izay vavanao. Tena hoe mananatra foana zany ny fanainy iray. Eo anatrehan'olona ianao dia miteny izy indray hoe ampy izay, aza miteny tsony. Na hoe aza mamaly tsony. Izay ilay fanahy masina. Mandeha fera. Ohatra andeha hiantsena ohatra dia miteny fanahy masina. Inona ny andehananao any? Mbola misy zavatra ohatr'izao an-tranonao, aza mandeha. Ataovy izao. Izay ilay miaraka amin'i Jesosy. Mandeha ao aorianany fa tsy ao alohany. Izay ilay miaraka amin'ny tompo. Mitandrema fa tsy asoanao ty. Mitandrema amin'ity. Na ataovy ty. Atrakao aloha jerevo ny lanitra. Jerevo falebiazan'Andriamanitra. Jerevo voromanidina. Jerevo manodidina anao. Tena hoe izay ilay fanainy iray. Ilay fitiavana. Ry havana, izay ilay fanahy ny iray mandrakizay eo amintsika. Fanahin'ny fahamarinana io. Izay tsy hainy izao tontolo izao raisina. Io ilay ry amin'ny jauna voalohany ihany. Manambara hoe itsika ihany. Jauna voalohany ao ambadika eo ihany ary ariana ary izany jauna voalohany toko faharoa 10:10. Io ilay hoe aza tia izao tontolo izao.
Fizatsika ihany teny jaona voalohany toko faharoa 2:20. No tsara ny ambarany momba ny amin'izao tontolo izao tsisy itovizana amin'ny fitiavany iray zany eto hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Hitanareo izany? Eto izany dia momba ny amin'ny nofo, ny rehaka, ny filany dia eto amin'izao tontolo izao ihany. Io lay nofo io. Io lay nofo io. Ry havana, aza tia izao tontolo izao. Aza tia izao tontolo izao. Fa ho vomafy ianao raha mifikitra amin'izao tontolo izao ty. Satria tsisy an'ny ray aho, tsisy an'i Jesosy aho, tsisy an'ny fanahy masina aho. Mila mitandra sika. Aza manaraka tsika dia iaraka amin'ny namana isotro toaka. Iaraka amin'ny havana ifokafoka sigara eo satria piratam-pona mpinamana na ohatr'izany. Ry havana, elo no vantaninao. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Arovo ny fanahinao. Ay, misy fety ery, mbola andeha ihany kosa ahako. Ry havana, ekeny fanahy masina va izany? Ekeny fanahin'ny ray va izany? Izao tontolo izao sy ny ray dia tsy miaraka mihitsy ireo. Tsy miaraka ireo. Raha vao resaka nofo dia tsy ao izay ny tompo. Tsy ao izay ny tompo, fa mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ao amin'ny jaona voalohany ao ambadika ihany ny toko 4 dia raha mijery tsika eo amin'ny 9:20. Jaona voalohany toko 4 9:20. Dia hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany, ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anarany. Ary isika dia mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Hitanareo izany? Isika izany mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Fatantsika izany. Fatantsika hoe ny zanany nomeny antsika. Dia eto ny teny jaona dia manambara hoe Andriamanitra dia fitiavana, izay le izy. Izy no fitiavana. Ary io ny teny hoe ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izay le izy. Izay zany mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ao aminy. Io ilay vakintsika teo ihany koa. Jereo raha mandinika ianareo verina hitelo ilay izy. Le tary amin'ny jaona 14 vakintsika teo dia le ato ambadika eto amin'ny 9:20. Le hoe Andriamanitra zany no eo amintsika zany Andriamanitra. Ao amintsika Andriamanitra. Jereo tsara be le ten'Andriamanitra. Tena manome toky antsika izany, mampahery antsika izany. Rehefa tena hoe mandeha marina tsika anatrehan'i Jesosy. Aza manaiky rebirebeny olona ny sainao, na rebirebeny fahavalo ny sainao ka hoe mandeha ianao amin'ny fahamarinana sy fahamasinana dia hoe tsisy Andriamanitra akory miaro anao. Aza mino an'izany. Rehefa tena mahitsy ny lalanao eo amin'ny tompo dia raiso ny teniny. Vakio ny teniny fa mazava tsara ny teniny. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. 2:20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny jaona voalohany ihany. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Isika tia satria izy no tia antsika voalohany. Hatreo aloha. Hitanareo izany? Tsika tsy mahay mitia isika. Tsy tsika no nahay nitia voalohany fa Andriamanitra no nitia antsika. Satria izy ilay fitiavana. Izy ilay fitiavana lehibe. Dia izy no nitia antsika aloha. Izay tsika vao mahay mitia. 2:20. Raha misy milaza hoe tian'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny ralainy, eo kosa hoe ny rahavaviny, dia mpandainga izy,
fa izay tsy tia ny rahalainy na ny rahavava zany izay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany, ary izao no didy azontsika taminy. Izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalainy koa na ny rahavaviny koa zany. Amen. Tsy maintsy tia ny olona isika, tsy maintsy tia isika, tsy terena io fa raha ohatra tsy mahay mitia ianao dia mibeba, satria mbola misy ilay ratsy zay no manakana ao anatinao. Ny olona mpifosafosa, ny olona mpanaratsy, rehefa tsisy fitiavana tsisy an'Andriamanitra zay ao, tsisy an'Andriamanitra ao. Tsy maintsika tia olona, nefa mila mitandrina isika. Tsy hoe koa tia olona dia manaiky manaraka ny ataon'ilay olona. Raha ohatra ilay olona ka manao ny fiainana izao tontolo izao, tsy hanaraka ny ataony ianao, fa tianao foana ilay olona. Izay ilay izy. Fa tsy hoe koa hoe ay, ity an'ilay olona zany dia andeha hanaraka ny ataony, tsy maintsy mandeha makany ihany aho. Tsy any mihitsy mipetraka ilay ten'Andriamanitra. Teo tsika vao namatsika teo hoe aza tia izao tontolo izao, tsy izay eo amin'izao tontolo izao. Araka ny nofo avokoa izany. Raha vao araka ny nofo dia tsy eo zay ny tompo, ka tokony mitandrina isika. Tiavy ny olona fa aza manaraka ny fanaony, aza mitoky amin'ny olombelona. Hitanao fa tsy mety izao, dia mbola mandeha ihany ianao, mbola arahanao ihany ny ataony. Miala ny fanahy masina, miala ny fanahy masina, tsy hanaraka anao ihany ny fanahy masina. Raha ao anatinao ny fanahin'ny iray, izay tadidio manomboka an'io, raha efa ao aminao ny fanahin'i Jesosy ka raha fantatrao ny fanahy masina teny aza mandeha makany, dia mandeha makany ianao amin'ny toerana hoe tsy mety zany. Ianao miditra amin'ilay toerana dia fanahy masina mivoaka aminao alohanao hitsofoka amin'ilay varavarana. Ianao miditra rery ihany satria fahavalo ny andehananao, dia miala ny fanahin'ny iray, tsy manaraka anao ihany ny fanahin'ny iray. Ho any am-panao fanafody ianao, ho any am-mpanompo sampy ianao, nefa fantatro tsara fa tsy mety, dia tsy mitsofoka miaraka aminao ny fanahin'Andriamanitra. Tsy mitsofoka miaraka aminao izy, fa avelany ihany ianao. Tadidio tsara fa vao miditra ao ianao dia devoly marobe miditra ao anatinao. Vitatreo. Fa ny fanahin'ny iray miala aminao, miala fanahin'ny iray. Satria tsy tia azo tontolo izao, mila miala izao tontolo izao. Aza tia izao tontolo izao. Zay ilay verse, aza tia izao tontolo izao. Mila tsika misaraka amin'ny fombafomba nofo fa manaraka an'Andriamanitra. Ataontsika ivelana iray amin'ny Korôtiana 1:13. Raha ohatra ka henonareo fanazavana teo fa mazava tsara ilay izy. Mazava tsara ilay izy. Ny fitiavana zany lehibe indrindra zany, ny fitiavana. Raisitsika ny andiny voalohany amin'ny 1:13 Korôtiana 1. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia midina arak'izay izay tia ny fanahy masina ho ambarako. Ny titra dia hoe ny fitiavana. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia varahina, maneno sy kipatsona mikarantsana ihany aho. Amen. Efa netiko teto io ten'Andriamanitra io, raha tsy diso aho, fa averin'ny Tompo eto indray, na koa izy Zokerika angamba mitondra anazy koa, na hoe tamin'ny vidéo angamba. Eto zany na dia hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, zay ilay hoe fitenin'anjely. Zay ilay fitenin'anjely zay, amin'ny teny tsy fantatra. Kanefa tsy manana fitiavana, dia varahina maneno sy kipatsona mikaratsana ihany aho. Hitanareo zany, raha n'olona anankiray miteny hoe mpivavaka zany, teny amin'ny teny tsy fantatra, kanefany tsy manam-pitiavana, dia toy ny varahina maneno. Raha ohatra ka mahita varahina ka hoe tapitapenao, tena hoe na le bruit tena hoe tsy tsara koa le bruit ana varahina, le tapitapenao, sy kipatsona mikarantsana ihany aho. Izany hoe tsy tsara koa zany feon'ilay izy. Dia andiny faharoa, na dia manana ny fanahin'ny faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinitsinina aho. Amen. Ry havana be dia be eto. Jerevy tsara. Tenin'ny Paoly dia manambara hoe
na dia manana ny fanay faminaniana ray zay, ary koa mahalala ny zava-miafina rehetra roa zay, sady manana fahalalana rehetra telo zay, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho efatra zay, ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinitsinona aho. Hitanareo zavatra efatra lehibe, efatra lehibe. Ny faminaniana fantatsika tsara, eo koa zava-miafina rehetra malala, dia ny fanay masina no mampafantatra an'izany. Izy no iray ny iray mitoetra ao anatin'ny olona iray, omeny toko famezam-pahasoavana an'izany. Ka raha dia manana an'io zany ny olona anankiray, dia nefa tsy manam-pitiavana, dia tsinitsinona ihany izany. Tsinitsinona ihany izany. Raisiko ohatra amiko satria za tsy naheto aho. Eo ny amin'ny nitsotom-pao mpaminany nanosorany ahy. Eo faminaniana, eo ihany koa zavatra miafina zay fantatra naseho fanay masina tamiko. Raha tsy manam-pitiavana aho, dia tsinitsino izany fa afo be ny miandry ahy. Afo be ny miandry ahy raha tsy manam-pitiavana. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Ho anao, raha ohatra ianao ka manana finoana ka mahafindra tendrombohitra, na koa na hoe maminany koa ianao, na koa na hoe manala zavatra miafina nefa tsy manam-pitiavana, dia tsinitsino izany, dia miandry koa ny afo be, miandry anao koa ny afo be. Mila mitandra izany isika, mila mitandrina isika. 9, na dia omeko any mahanitra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Amen. Hitanareo izany? Eto izany dia manambara indray any olona izay manana omena. Na dia omenao ary, eto ten'Andriamanitra, na dia omenao ary araka ten'Andriamanitra eto, ny fanananao rehetra, ny fanananao rehetra zany io, omenao amin'ny mahanitra. Ilay fisarisana mihitsy zany, tsisy ninona intsony aminao, tsisy ninona intsony aminao, fa nomenao any mahanitra. Ary koa na dia atolotra hodorana aza ny tena koa ipoleto zany, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Hitanareo zavatra roa zany. Ray zany omena amin'ny mahanitra avokoa ny momba anao rehetra, ohatra hoe momba antsika rehetra zany, dia atolotra hodorana zany ny tenantsika avy eo, nefa tsy manam-pitiavana, dia inona zavatra miseho? Afo be ny miandry. Ry havana, ny fitiavana ny lehibe indrindra. Io fitiavan'Andriamanitra io lehibe indrindra io. Tsy misy hafa ankoatra ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy maintsy manam-pitiavana isika. Izany hoe tsy maintsy tia ny hafa isika, araka ilay teny vakintsika teo. Tsy maintsy miala tsika amin'ny fiebebona, amin'ny fijejoana, amin'ny fitsiriritana, amin'ny fijery ratsy. Toetra ratsy rehetra dia ilana avokoa, satria izay ilay hoe ny nofo izay. Izay ilay hoe aza tia izao tontolo izao. Miala amin'ny mombamomba nofo rehetra, ny fialonana, tsy fitiavana zany, ny ady lahy tsy fitiavana zany, amin'ny Galatiana 5:9-10. Ratsy avokoa zany rehetra zany. Mila mitandrina be mihitsy tsika. Dia 9 tsika zao. Ny fitiavana dia maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo. Hitanareo izany? Zava-tsoa daholo io. Any amin'ny Galatiana ihany koa io, afaka raisinao koa io. Ny amin'ny momba ny amin'ny fanahy. Zay ilay amin'ny fanahy. Ao amin'ny Galatiana 5:5 manomboka ny 9 iray momba ny amin'ny fanahy. Vokatry ny fanahy. Zay zany tokony ho antsika zany zay zavatra izay, dia tokony tsy tena hoe tsy manao hoe tsy mieboebo, tsy mirehareha, tsy mialona, tsy manao zay tsy mamendrika. Ry havana, mila mitandrina be isika. Tsy mitady ho an-tenany, tsy tia tena. Maro ny olona tia tena, tena maro be ny olona tia tena. Efa miandro ny fiemorana zao isika. Be dia be ny tia tena. Tsy mitady ho an-tenany, tsy mora sositra. Io mavoa olona foana io. Mora sositra zavatra kely dia tesitra. Ry havana, mafy be ne, tsy moramora ny hiditra any an-danitra, tsy moramora hiditra ny lanitra, tsy mora sositra hoy ny ten'Andriamanitra eto. Tandremo zany ny fahasosorana,
tandremo fahasosorana fa tsy fitiavana zany. Tsisy fitiavana ohatra ka hoe mora tezitra ianao, mora sositra, tsy manao otro-po. Misy ny olona de tena hoe zavatra efa lasa ny taonany maro de avoaka mbola tazomina ao foana, de ary le zavatra ohatr'izao ry havana tsy manao otro-po, satria raha tsy mamela olona ianao de tsy avelan'ny tompo koa ny fahotanao. Zay ke le vavaka nampianarin'ny tompo e. Raha tsy mamela ny fahotany hafa tsika dia tsy mamela antsika koa ny iray, ka tokony tsika tena hoe anadino rehetrarehetra mihitsy tsika, anadino izay zavatra rehetra zay hoe passé de passé. Zay ny amin'ny tompo, tahaka ny ten'Andriamanitra hoe ohatran'ny hoe narintompo any an-dranomasina any amin'ny lalina be any mihitsy ny fahotantsika, de tokony koa tsika amela olona, amelan'olona koa tsika, fa tsy hitanam-po, mila mitandrina be tsika. Andininy fahafito, andininy fahaenina azafady, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Amen. Ry havana, be dia be ny olona rehefa ohatra ka mizavatra tsy marina ataon'olona iray de faly. Ry havana, tsy mety zany, tsy mety. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Hita zao zavatra hoe tsy mety de hifaliana, fa tokony miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Tokony mifananatra, tokony mifampitantana, fa tsy falifaly ohatra mizavatra iray manjo ny hafa ohatra. Tsy fitiavana zany, fankalana zany, fanenjehana koa zany. Mila miara-mifaly amin'ny fahamarinana, fa tsy mankasitraka ny zavatra tsy marina de falifaly amin'ny zavatra hoe tsy marina. Mila mitandrina tsika, fa fisainan'ny devoly mihitsy anie io e. Le hoe zavatra tsy fahamarinana io hifaliana io, fisainan'ny satana io. Mila mitandrina tsika, mila mitandrina tsika, mitandrina mafy eo amin'i Jesosy. Andininy fahavalo, azafady, andininy fahafito, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Amen. Ry havana, jerevo ny tenin'ny Paoly eto, alefa saraintsaina zany lalan'izy ireo, lalan'izy ireo, lalantsika zao ne no nandehanan'izy ireo teo aloha e. Aza mieritreritra mihitsy hoe milamina be foana ny fiainantsika, aza mieritreritra mihitsy hoe milamina be foana ny fiainako, fa aoko ho fantatrao fa tsy maintsy mandala latsafitra isika. Jereo fitenin'ny Paoly apôstôly eto hoe mandefitra ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra hoy izy, tsy maintsy mandefitra tsika. De ozy koa izy hoe mino ny zavatra rehetra. Rehefa mampiseho anao ny tompo, miteny aminao tompo hoe zao zavatra ho avy de minoa, fa aza be fandavana hoe totra tsy mara zany. Ry havana, minoa. Rehefa ampahafantarin'ny tompo anao io le nofy io zavatra ho avy de minoa, fa ny fisalasalanao de lasa tsy fitiavana zany, ary tonga dia averenao zany. Fa tokony mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra. Mila manantena koa tsika, zavatra tsy hita no antenaina. Manantena lanitra vaovao tsika sy tany vaovao, de mila tsika manantena, miandry amin'ny fanantenana, manana faharetana. Izay le toy ny tokotra saotran'i Jesosy, azafady, maharitra ny zavatra rehetra. Mila maharitra isika, tsy maimaika, mila manam-paharetana. Ry havana, oka fantatsika tsara fa ny iray andro amin'Andriamanitra arivo taona amintsika zanak'olombelona. Amin'Andriamanitra de tena hoe aingana be, fa amintsika ohatrany hoe ela be. Mila tsika manana faharetana, mila tsika manana faharetana eo anatrehan'ny tompo. Fa raha ohatra ka maimay tsika de manimba zavatra isika, ary tonga dia ho hitanao tsara fa tsisy andeha tsoa zavatra zay ataonao, raha ohatra ka ianao no mitondra ny fiainanao, na izaho no mitondra ny fiainako. Fa raha maharitra tsika dia milamina tsara fiainantsika anatrehan'i Jesosy. Andininy fahavalo, ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, raha ny fahalalana dia ho foana. Hatreo aloha hitanareo zany, ny fitiavana dia tsy ho levona mandrakizay.
satria Andriamanitra ilay fitiavana. Izy ilay fitiavana, tsy ho levina mandrakizay. Fa ny faminaniana dia ety ambony tany no misy ny faminaniana. Ho levina zany. Rehefa tonga ny fotoana ialako ety ambony tany, rehefa ho faty aho, dia vitatr'eo ilay faminaniana ataoko, satria ho levina zany. Ety ihany no maminany, fa rehefa lasa aho dia vita izay. Raha ohatra ka tonga ny tompo dia miakatra, fa ohatra mbola tsy tonga Jesosy dia maty aho. Dia vitatr'eo koa ilay faminaniana ataoko. Tahaka ny Paoly apôstôly, izy koa toy izany. Dia ety ambony tany dia noho efa maty dia vitatr'eo koa ny asany. Ry havana, mora levina avokoa izany rehetra zany, ho levina avokoa izany. Fa ny fitiavana tsy mba levina. Dia koa ny teny hoe raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra. Amen. Ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia hitsahatra koa izany. Rehefa maty ny olona anankiray dia mity ny vava dia tsy miteny intsony. Vitatr'eo. Manginatra eo. Misy farany avokoa izany. Fa ny fitiavana, iny maharitra mandrakizay. Raha nanam-pitiavana ilay olona dia tafiditra ny lanitra. Raha tsy nanam-pitiavana dia any amin'ny elo. Na naminany, na mahita fahagagana koa, fahalalana zavatra miafina, dia vitatr'eo. Raha ohatra ka tsy nanam-pitiavana, araka ny teny vakintsika teo amin'ny 5:2 teo. Mila mitandrina be zany tsika zany. 5:7. Fa sombintsombiny ny fahalalantsika, ary sombintsombiny ny faminaniantsika. Hitanareo izany, kely ihany ange io e. Tena kely zany, tena sombintsombiny. Izany hoe sombintsombo zany tsy misasaka akory zany, tsy atsasany akory zany, tena hoe sombintsombo, zavatra kely zany. Zao zavatra miseho eto izao, izany hoe faminaniana izay miseho zany, tena sombintsombiny. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombintsombiny intsony. Hitanareo izany? Rehefa ho avy ny fotoana zany. Rehefa ho avy ny fotoana, satria ny ten'Andriamanitra zay mazava tsara avy eo. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombintsombiny intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Hatreo aloha. Isika izany tokony ho matotra ara-panahy. Fony mbola zaza isika dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Amen. Ry havana, mila isika manary ny fahazazana. Tokony hanam-pitiavana, tokony ho lehibe. Raha mijery zavatra miseho, indraindray tena gaga mihitsy aho. Misy ny olona olona efa lehibe dia tena hoe mandany andro amin'ny fifosana, mandany andro amin'ny fanaratsiana. Tsy toetrana olona lehibe zany. Tokony hariana mihitsy ilay fahazazana. Eo ny adilahy, eo ny fosafosa, eo ny faninanana. Tamin'ny mbola kely nanao an'izany no maro. Dia efa lehibe dia tsy nanary akory ilay fahadalana tamin'ny fahazazana. Misy efa fotsy volo. Ry havana, aiza ny hafarana? Aiza ny hafarana? Zava-doza. 5:10. Fa ankehitriny isika dia mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita tsara, fa manjavozavo. Fa rahatr'izay dia ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombintsombiny ihany no fantatro. Fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Amen. Najanoko hatreo. Io teny io tamin'izaho namaky anazy teo dia nieritreritra zany ny fanahiko. Dia hoy ny fanahy masina tamiko, azavaiko amin'ireo zany ilay izy. Hoy ny fanahy masina tamiko. Ohatr'izao zany nambarany fa tsy ho diso, ohatraohatran'izao nambarany. Ny tiany ambara eo hoy zany fanahy masina dia ankehitriny zany isika mijery fitaratra. Rehefa mijery fitaratra tsika dia inona no hitantsika? Mahita tsika. Izany hoe tsika mahita antsika amin'ny fitaratra. Fa rehefa ho avy ny fotoana, rehefa ho avy ny fotoana hoy ny fanahy masina ka ho faty isika,
ka ho faty isika. Eo isika rehefa miala ilay fanahintsika. Eo isika vao mahita hoe ay, io ka le tena izahako teo. Enao ilay fanahy mitsangana miala anatin'ilay vatana, de ilay vatanao nofo, le vesta tena antsika ty. Am'izay tsika vao tena mahita antsika izany. Ampatahotra am'izay fotoana zay. Satria ivoaka le tena isika ao anatin'io vatantsika io, vatantsika ty zany. Ivoaka le tena isika. Zay vao tena le hoe isika zany, hitanareo le andininy eto amin'ny farany eto hoe fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ay. Amen. Zay tsika vao mahafantatra tsara antsika am'izay fotoana zay. Zao tsika ny olona no mahita antsika bebe kokoa raha miara-miaina anao amin'ny ankonanao. Ho an'izay manambady mananjanaka, iza no mahita anao matetika? Ireo no mahita anao foana. Ianao tsy mahita anao, na za tsy mahita anahy, raha tsy amin'ny fitaratra. Ary izay tanora mbola mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny, na koa miaraka amin'ny olon-kafa ohatra ianao mipetraka ary ohatra tsy hoe miaraka amin'ny ankonana, dia ianao tsy mahita anao matetika ianao, fa ny olona izay miara-miaina aminao no mahita anao foana, mahita ny tarehinao, mahita anao. De ianao mahita an'ilay olona koa eo alohanao. Izay le hoe manjavozavo. Mijery amin'ny fitaratra tsika dia oko fatatsika fa vesta fotsiny io. Vesta io, fa le ao anatiny no isika. Rehefa ho avy ny fotoana, zay tsika vao ahita antsika am'izay. Ahita antsika tena isika. Zay le fanahy. Oh Seigneur. Zay le fanahy. Ahita antsika isika. Raha ohatra tsika ka hoe tonga ny amin'ny fotoana hiaviany Jesosy ka miakatra isika. Iny de le nofo ity mety maty ity, hoy Paoly apôstôly, ovaina ho tsy mety maty intsony. Azonareo le izy? Ovaina tsy mety ho lo intsony. Ity mety lo ity, le vatantsika io zany. Ovain'Andriamanitra io, tsy mety ho lo intsony. Zay zavatra izay le hitany mpanompoka an'Andriamanitra tao amin'ny Toby, vavikely anankiray. Izy io mbola vao 10 taona eo izy io. Hitany tamin'ny taona lasa. Nahitanay izy, naseho ny tompo taminy hoe tonga zany ny fampakarana. Ato videony afaka inoanareo. Dia hitany zany anjely midina avy any an-danitra. Anjely midina avy any an-danitra dia nanova ozy izy, niova zany, mandalo zany le anjely de niova zany hony izay. Niovana ohatra hoe fotsy be daholo zany. Zay rehetra tao amin'ny Toby zany. Hitanareo, zay le hoe ovaina ity mety maty ity tsy ho lo intsony alohan'ny ampiakarana. Zay koa le hoe ny maty ao amin'ny tompo aloha no akarina. Le voaka avy any am-pasana zany. Le loha ao pasana, iny le ovaina vaovao zay maty ao amin'ny tompo. Zay vao isika mbola velona zany no hiakatra après. Alleloia. Zay le izy. Zay le hoe amin'itsika tena hoe ahita antsika izany. Ampatahotra kely any izany. Anaitra kely zany satria hoe io zahako. Ry havana, misy olona betsaka mihitsy. Letrao mety maheno angamba ianao olona hoe maty dia verina avy eo de lay ampidiriny tompo ao anatiny zany le fanahy de mahita an'le vatany eo izy. De tsy te hiditra ao satria fanta mihitsy hoe maloto mihitsy zany le izy. Misy tsy mety hiverina anatin'le vatana. Aza mikolokolotsona ny vatana io hoe ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, ny voloko ataoko an'izao, tena mitandrema tompo, mitandrema, mitandrema. Fa raha mandany fotoana be amin'ny vatanao ianao tsy ampy fotoana anao ho an'i Jesosy ho an'ny fanahinao. Tsy ampy fotoana ho an'i Jesosy ho an'ny fanahinao. Tara eo ianao, tara ety ambony tany ianao. Raha ohatra ka miokipe loatra ny vatanao. Io lay nofo io, le rehaka izao fiainana izao. Aza mandany fotoana loatra amin'ny vatana io. Mila antsika miova. Ry havana, mandany fotoana amin'ny vatana dia ny devoly zay no manao an'izay. Izy no mitarika ny olona hanao an'izay. Mba tsy hananao fotoana hivavahanao.
na hoe naovanao naisan'Andriamanitra anatonanao an Jesosy. Madio kosa nefany mila madio fa tsy akory ay tsy sasatsony azany fa indray-pandehanana indraindray mila madio foantsika fa tsy hoe mijana ela be amin'ny fitaratra na ohatr'izany ialao zany ialao tanteraka zany. Hitanareo za taloha tena hoe mampahelika anareo ako taloha zany zako rehefa ohatra ka hoe manamboatra volo na mibango volo taloha tena hoe tena tia manao volo mihitsy tena tia mikarakara ny tenako mihitsy ako ary rehefa ivoako zay de za foana no farany hiditra anaty fiara efa fantatry ny vadiko mihitsy sy ireo zanako nefa zo zany niova le izy indraindray efa ivoaka sy tonga de fa zako vita voaloha satria aingana be zany miakanjo soadrady efa niova tanteraka fa taloha aho mbola misitrina volo manamboatra volo manisy ranomanitra manao lokomena atao daholo zay metimety zao de mibango volo manao plakazy ry havana fa da ny mpotoana fa ankehitriny indraindray tsy mijery fitaratra akory avy mandro maina volo de bangoina de zay tsy mampiasa brosina tsony aho efa ila tsy nampiasa zany tsony tsisy ninona tsony momba ny voloko satria efa nambarako tety ihany hoe tany mitovy de nrazeko ny voloko ho azay mbola tsy nalala tena hoe nanadio tena mihitsy azy zany tanteraka satria nyteny tamin'ny tompo ako nangataka tamin'ny tompo de ozy ny tompo miantso anazy alohan'ny hiala taty hoe tsy voatery fa raha tiako zany de atao satria tena hoe matsiaro maloto aho zany am'le voloko amin'ny produit be nampiasaiko amantaonany maro nandaniko vola de tena hoe tsy afaka hoe maloto zany ny lohako de tena hoe tsorako ny tompo satria ny amin'ny fotoana nanaovana zany tany amin'ny toby de le mpanompon'Andriamanitra tao zany no nirazeanahako de teo ampanalana ny voloko tena ny teny fanahy masina tonga fanahy masina teny fanahy masina tena hoe fako mihitsy ny ala taminahy tena hoe fako tena nambara tena hoe fako afaka mifako tamin'ny lohako ry havana tena hoe maivana tanteraka ahako tena maivana tanteraka tamin'izany zao efa mialava moa zao le voloko saranan'i Jesosy aingana be le izy de maniry le volo saranan'ny tompo de tsy nasiako menaka intsony tsisy zavatra hoe hososorako amin'ny lohako tsony vitatreo zany tsy teanao izany tsony aho na menaka io na ino tsy nila zany tsony ny lohako fa bangona fotsiny de zay sasana amin'ny savony tsotra de bangona de zay tena hoe maivana matsiaro madio natrehan'i Jesosy fa betsaka ny volo fotsy saranan'ny tompo fa tena hoe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny nahatongavako tety ambony tany no avelako am'izay nataony anahy tsisy ampiana tsony tsisy anaovana an'izao tsony fa avela zay nataon'ny tompo tena hoe maivana dioviny tompo tanteraka ry havana zay le izy amin'ny fotoana ho avy dia ahitantsika isika ahitan'io nofontsika io vatantsika io rehefa matytsika raha ohatra mbola tsy tonga ny tompo ho hitantsika io ialantsika io vatantsika io de hitantsika hoe ay tao anatin'io ke za ry havana aza mifikitra ela mikarakara ny vatana io fa avery anao io tsoroko anao avery anao io maro ny témoignage efa navy tato momba ny amin'ny zavatra avertissement naseho an-tompo tamiko momba ny fikarakarako ny tenako maro de maro de maro de maro maro ny avertissement asehony mihitsy zao momba ny amin'izao zao momba ny amin'izao satria manontany hoe Jesosy ina Jesosy momba ny amin'izao tonga de asehony ka mila mitandry antsika tompo mila mitandry antsika fa sao de averentsika any amin'ny elony nofontsika satria lasa tsy fitiavana satria ny vola laninao amin'io anadina ny tompo anao io anadina ny tompo anao io satria tokony homena ho an'ny mahanitra ho an'ny tsy mihinan-kanina ho an'ny tsy manam-pitafy nefa de vidy an'izao vidy manjamaso vidy lokomena vidy postisy vidy an'izao zany dia anadina ny tompo anao raha ohatra anao ka tsy miala amin'izany zavatra izany ho an'izay manao postisy moa zany teneniko eto na manao perika koa na manao lokom-bolo na tena lokom-bolo ny tena natao lokom-bolo manapaka volo mandoko volo manapaka volo mandoko volo atao lisage ry havana zava-doza verni lokomena ranomanitra tena hoe zavatry ny tany nandany vola aman-karena araka fiteny no ny avy amin'ny fahadalana nefa tsy nahatonga izy akory
fa roatra maty tam'izany dia any amin'ny elo fa sorako any tompo lehibe no ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka mbola nofonjeny tompo zay le fitiavan'Andriamanitra ka isoratsika ny tompo izany mbola misy ny fotoana ho anao raha mbola tsy nandray ny tompo ianao araka teny zokerika teo dia tonga zao ny fotoana hiantso ny tompo anao nandalo tam'izany teo aloha amin'ny zavatra maro toy izay nambarako kely teo ka miova raha mbola anaty zany ianao ho anao na izany fa tsy ho ahy intsony ho anao zany fa tsy ho ahy ny ahy efa vita efa nanaraka ny tompo fa anao sisa anareo na tonga avany amenada eto amonjeny tompo ny fanahinareo tsy izay koa ro mamonjy fa ny tompo no amonjy ny fanahinareo raha vony ianareo so de tara satria ho avy Jesosy andiny farany ato amin'ny Korintiana toko fa Korintiana voalohany toko telo ambin'ny folo dia telo ambin'ny folo dia hoe fakiko amin'ny anaran'ny tompo hoe ary ankehitriny dia ireto no mitoetra avekindrem-pandeha ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo amen tanareo zany ireo zany no mitoetra jerevy tsara ny filaharany ny finoana ireo zany no mitoetra zany ny finoana aloha mino an'Andriamanitra mino an' Jesosy mino ny ray aloha mino fa Jesosy tena mahay manovanao raha tsisy finoanao dia tonga dia tsy afaka kory ianao ny andray Jesosy mila mino ny fahalebezan'Andriamanitra mila fandavan-tena zany io mila finoana io fantatry ny tompo raha ohatra ka hoe hivazivazy isika mila mino dia manana fanantenana ihany koa mila manana fanantenana ihany koa tsika faharoa zany io mino dia manantena tokoa fa tena hovain'i Jesosy avotany tena hoe amboarin'i Jesosy mangataka aminy satria hiala amin'ny ratsy tsina ka averiko indray raha miala amin'ny ratsy isika efa miverina matetikety io zany raha vontsika hiala amin'ny ratsy zay ny tompo voahiditra an-tsehatra fa raha hivazivazy tsy ho avy mihitsy Jesosy anafaka anao maro mantsy ny olona hoe tonga tao délivrance dia tsy hitatsony avy eo dia miverina aminatao indray mila mitandry tsika satria ho anao ihany ianao no voa ianao ihany no satria le devolondroana taminao dia miverina daholo dia samy mitondra fito avy nefa indray misy legiona mihitsy amin'ny olona zay atao délivrance dia ireny miverina daholo dia mihay ratsy bebe kokoa le olona avy eo anao ihany zany fa tsy anay mihitsy ka mila mitandrina ianao aza vazivazy amin'ny fanahinao dia ny farany eto ny lehibe indrindra dia ny fitiavana aleloia ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo zay ten'Andriamanitra eto izany hoe na mino tohina raha isika na manantena tohina raha isika ka tsisy fitiavana dia zava-poana izany ry havana izay ten'Andriamanitra anio tiantsika Andriamanitra omeny antsika Jesosy zanalahy tokana no ny avy amin'ny fitiavana antsika noho ny fitiavana antsika dia nomeny antsika Jesosy anio ny tompo miantso anao raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy fiainanao raiso izy raha vonona ianao ho tomponao sy ho mpamonjy ianao satria raha tonga ny fotoana ilanao ety aiza no hisy ny fanahinao aza mivazivazy amin'ny mandrak'izainao aza mivazivazy amin'ny mandrak'izainao fa misy ny elo tompoko misy ny elo ho anao kosa zay efa ao amin'ny tompo ka latsaka ianao ny amin'ny fifosana ny amin'ny tsy fitiavana ny amin'ny fankalana dia mibebay ianao verena mibebaka afaka bebaka ianao raha alina raha ohatra ka alina koa ny any amin'ny toerana misy ianao mibebay indray miainanao Jesosy rehefa tena ataonao amin'ny fonao torotoro izany sy fanamangorakoraka nefa aza mamerina indray après fa rehefa bebaka dia aza mamerina intsony aza mivazivazy amin'ny tompo ho anao kosa zay tena hoe tsapanao hoe mandeha tsara ny fiainanao amin'ny tompo fa nijoro ianao dia atolory ara ny tenanao an' Jesosy atolory tenanao an' Jesosy nefa aza manamary tena koa fa samy mpanota avokoa tsika rehetra
Samy mpanota avokoa tsika rehetra ka mila tsika mibebaka foana, bebaka foana. Ry havana hivavaka tsika manarantsika ny fotoana. Hivavaka tsika ho anao izay andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia afaka ianao mandohalika, afaka ianao mangataka sady famindrapo amin'i Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao. Za tsy malala ny fahotanao, tsy malala ny hotanao, fa ny tompo no malala. Mibebay ianao dia izao. Dia aoka ianao andray ny tompo ho mpamonjy ny fiainanao. Aoka ianao andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Afaka mitenao Jesosy handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako, midira tao am-poko Jesosy. Ny fanahy masina hitarika anao hiteny. Hivavaka tsika tompo kamarantsika izao fotoana izao. Hivavaka tsika. Jesosy tompo misaotra anao izay. Ny amin'ny fotoana teto Jesosy, satria ny fanahinao tokoa noho ny teny. Ianao nanome verset rehetra izay nentina teto, hatramin'ny fiandohana ka hatramin'ny ianao no nampitenenay menadà teto fanahy masina, izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ka misaotra anao izay fanahy lehibe indrindra, fanahy iray. Mankasitraka Jesosy manome voninahitra anao. Tompo misandrata ianao eran'izao tontolo izao. Tompo miamboninahitra ianao, ankalazaina foana ianao Jesosy ary ambara foana ny fahamarinanao. Mandra-patapitra izao tontolo izao. Jesosy eo. Ireo zanakao Jesosy izay mandohalika any amin'ny toerana misy azy ihany. Na ovinanao hainoana izao video izao. Ka mibebaka eo anatrehanao. Mangataka aminao Jesosy hamindranao fo aminy, satria tompo vonona izy handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Tompo malala ho mamelay ianao ny eloka an'izy ireo. Fa fao Jesosy ny anarany any amin'ny elo, fa raisy izy tompo ho anao any an-danitra. Oka ianao hamerina ny vavaka izay atao raha vonona ianao. Jesosy tompo itia Jesosy, mpanota tsy mendrika Jesosy. Mamelay Jesosy amin'ny fahotako rehetra vitako. Nanomboka tamin'ny fahazazako ka hatramin'izao anio izao Jesosy. Mifona aminao Jesosy ny amin'ny foko tsy nanam-pitiavana anao Jesosy, satria tsy mbola nandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako aho. Ka mifona Jesosy mamela ahy anao, satria tia tena loatra Jesosy. Mpanota Jesosy tsy mendrika ako. Mibebaka tompo anio. Mibebaka ao anio. Mamindra fo amiko ianao. Tompo, fa foana ianarako any amin'ny elo Jesosy. Fa soratana ianarako Jesosy any an-danitra any aminao, am-poko ny fiainana. Jesosy io. Anio Jesosy dia raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Midira tao am-poko Jesosy. Midira tao am-poko Jesosy. Manjaka atao poko. Aoka ny fitiavanao ny atao poko Jesosy io. Ampianaro aitia hiala amin'ny ratsy rehetra. Amboary a Jesosy. Manomboka anio tompo, ianao no mpanjakako. Ianao Jesosy no mandidy ny fiainako. Ka mangataka ny fanahy masinao aho hiasa amiko manomboka anio. Mitenena amiko fanahy masina, ambarao ahy izay tokony ataoko. Avozy aho amin'ny lalana izay tokony alehako mba hanaradianao aho Jesosy. Misaotra Jesosy. Tompo malala aho. Indreto izay tsiraray avy. Mangataka fifonana aminao. Ataontsika hifona amin'i Jesosy. Mangataka fonanao tompony amin'ny tsy fitiavana. Mangataka tompo ny amin'ny faratsy toatra rehetra Jesosy. Tompo ame izay mba hitia taka ny fitiavanao. Amboatra Jesosy malala aho. Ay tena hitia toanao. Satria anao dia Andriamanitra fitiavana. Ome fo izay haity ny olona rehetra Jesosy. Ny asan'ny tananao Jesosy. Amboary ny fijerinay. Amboary ny fiteninay. Amboary ny fisainanay Jesosy. Any fonay koa ny momba ny manontolo. Mba ho tia ny olona rehetra Jesosy malala ho taka ny fitiavanao. Jesosy mamindra fo aminay. Tompo, an'olo tena ho anao izay raha vony ianao an'olo tena. Tompo, an'olo tena ho anao a Jesosy. Anompo anao hatramin'ny farany Jesosy. Anao ny asanao. Ankatoanao. Anao izay sitrakao. Tompo, atsahako ny tanako havanana. Omaka Jesosy. Eran-tany Jesosy. Ho vavolombelona Jesosy. Eran-tany.
tsy eo natrea ny enjerinao any an-danitra Jesosy, tsy eo natrea ny ray lehibe indrindra, sy anao tompo. Eny, eo anatrehan Jesosy ny any ambanin'ny tany tompo mahita avokoa zay rehetra afaka mijery Jesosy any. Fa ity tompo manavao ny voadiko tompo, anompo anao hatramin'ny farany a Jesosy, satria tiako ianao, mamiko ianao. Ity tompo irao aho, anao zay tianao, anao zay tinendrinao, anao zay sitrakao Jesosy, satria izany tiako Jesosy. Tiako ary mamiko ny anompo anao. Tiako ianao Jesosy, satria efa namonjy ahy ianao. Ianao ilay fitiavana lehibe indrindra. Ianao ilay nanafakay Jesosy tanatin'ny lavaky ny faharatsiana Jesosy. Ka ity tompo, manolo tena ho anao indray, manavao izany fahalorantenako izany Jesosy. Oreny izao tontolo izao, eran-tany, eran-lanitra, erany ambanin'ny tany, fa ianao no tompoko sy mpamonjy ahy. Ary ianao irery ihany no Andriamanitra tompoiko, sisy Andriamanitra hafa ato amiko, atao anatiko, afa-tsy ianao Jesosy. Ka misaotra anao a Jesosy. Raisy Jesosy ny voadiko, raisy Jesosy ny teniko, fehezo tompo any an-danitra amin'ny bokinao masina. Misaotra anao Jesosy. Mangataka aminao tompo, taio zay zanakao tsiraray avy. Oka ianao hitahinay tsiraray avy. Oka ianao tompo ampamiramiratra ny tavanao Jesosy aminay tsiraray avy. Iaro anay, hitantananay Jesosy. Naiza naiza tompo alehanay. Na mivoaka na miditra izay tompo, dia aoka ao aminao ihany. Aoka ao aminao ihany Jesosy, no misy anay tsiraray avy. Arovo ny ankonanay tsiraray avy Jesosy, amin'ny rano soa. Oka ianao andefa ny anjelinao hiaro ny ankonanay tsiraray avy Jesosy. Tompo malala ao. Ianao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Misaotra Jesosy. Midera Jesosy, mankalaza Jesosy. Mivavaka ao tompo ho any zanakao tsiraray avy zay nanolo tena teto anio. Izay koa Jesosy anandrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Zay nibebaka teto Jesosy. Oka ianao tompo, ampitafy hery ny tsiraray avy, mba hampijoro tsara ny tsiraray avy. Tompo, mivavaka Jesosy ho an'io avy Jesosy rehetra ato amin'ny YouTube, eran-tany Jesosy. Na ny tsy atao amin'ny YouTube raha Jesosy. Tompo vavaka ho an'izy ireo a Jesosy. Oka ianao tompo, ampiratra masom-panahy tsiraray avy, anova ny tsiraray avy Jesosy. Oka ianao anavao ny tsiraray avy. Oka ianao hikarakara ny tsiraray avy. Oka ianao tompo anasitrana Jesosy zay tsy salama amin'ny zanakao tsiraray avy tompo na iza izany. Ianao Jesosy n'Andriamanitra lehibe indrindra. Tompo eo koa Jesosy ny amin'ny tany rehetra. Zanakao eran-tany tompo. Zay tsy anatin'io avy Jesosy fa maro izay ny tompo. Zay karazan'olona rehetra, ny vazaha rehetra Jesosy. Na karazan'olona hafa tompo. Hoentiko anatrehanao Jesosy izany. Taio Jesosy, amboary Jesosy, avaozy Jesosy, ary koa tompo omeny herinao tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy. Misaotra tompo. Ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao, ny haja ho anao. Tompo, zay vavaka tsy todina hitetro Jesosy, dia ianao tompo no oka mafantatra azy. Ary ho fezy tompo za vavaka zany Jesosy. Eo anatrehanao. Ka makasitraka Jesosy malala ao. Ny dera dia ho anao rery ihany ray malala. Hatramin'ny taloha indrindra. Tsy ankehitriny ary mandrakizay doria ry Andriamanitra fitiavana tokana indrindra ao. Aleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Aleluia. Aleluia. Hitako hoe lasa izokerika. Lasa maizina be ny eo amin'ny koteny. Tsy maninona fa isaorantsika ny tompo. Fitazoma tsara ny fotoana dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy zany izay menada dia amin'ny herindraitsika miona eto sitrapo Jesosy tompo. Zay tompo dia veloma daholo dia mahay reza daholo ao amin'ny Jesosy. Veloma tompoko. Aleluia. Amen.